araka izany dia manao toy vakana tokoa ny hetsika fambolekazo eto amin'ny firenena ataona vondrona na orinasa na fikambanana na ministera na sampandraram-panjakana. Ny alakamisy teo ary dia anisan'ny nanantotosa izany ny distrika Navaradrano. Navita ny adidy masina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny distrika Navaradrano. Ny alakamisy teo no nanantotosana izany tao amin'ny komina Talatany Volonondry nahitana ny hery-velona mandrafitra izany distrika izany. Ny hetsika amin'izao moa izany dia fambolekazo tamin'ny fotoana 24 teto anivon'ny distrika Antananarivo Avaratrano. Izay niarahana tamin'ny distrikta miaraka tamin'ny solombavambahoaka voafily teto amin'ny distrikta, ireo ben'ny tanàna, ireo lehibe amin'ny sampanjara-panjakana ary ireo lehibe any boriborim-panjakana. Ity hetsika ity moa araka izany dia fanatanterahana ny politika mpanjakana izay milaza fa tokony hajariana ny tontolo iainana ka eo amin'ny venaran-tany 4,000 hektara eo no tokony volena hazo. Tafiditra ao anatin'izany mihitsy ity hetsika ity ary mitondra ny anjara birikinay izahay rehetra tokony andraikitra eto amin'ny distrikta Antananarivo Avaradrano tamin'ny fambolekazo androany. Ho an'ny depute Navaradrano Randriambolany Gery dia nasiany tsindrim-peo ny momba ny fanaraha-masony zanak'azy voavoly. Distrika Tsakanavaka taritin'ny chef distrika ny solombavambahoaka ny ben'ny tanàna rehetrarehetra sy reto tompona ndraiky mpanjakany reto hanao izay fambolekazo zay eto amin'ity vohatra ity. Fa za kosa dia miteny manokana aminareo hoe ianareo ny tena hikarakara azy eto satria androany tsika mamboly amin'ny herintaona tsika mety mitsangatsangana eto dia mba fa mba maitso ilay zavatra maniry eto fa tsy ambolena ilay izy androany amin'ny herintaona ilay izy tsisy mipotrakory tsisy manitry fa dia maty daholo. Tsy vitany hoe fikarakarana fotsiny fa fiarovana mihitsy hatramin'ny hoe mety bory tanety na ihany koa mety hoe tsy fitandremana ny izay zavaboary na ampilentsika izay dia tena zava-dehibe satria tandrosika dia hanao nosy maintso ity Madagasikara ity kanefa mila fandavan-tena izahay. Izao fambolekazo izao no totosa dia noho ny fiara-mientan'ireo ben'ny tanàna misa 12 mandrafitra ity distrika ity. Ny ben'ny tanàna ny Talatany Volonondry tompo-trano nandray ny hetsika dia nisaotra ny rehetra tamin'ny safidianana ny komina Tantaniny. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy. Mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampy hatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato nanolotra anao teo ny vaovao